Rio nosoratany Eric Ravalson. Ireo mpamelona ny tantara: Louise, Daniela, Niony, Saloy. Miaraka amin'ny Gaston. Mpanadodosa Gaston Randriamanalina. Inona indray moa zany resaky neny zany? Aleo de tsoriko e. Aleo sary fa mino neny e. Efa mandroso taona nefa mba te hitaiza zafikely. Ay ve zay fotsiny. Tsy fotsiny zany fa ekina no avy manontolo mihitsy. Ho avy amin'ny fotoana ny zandry neny a. Ny zanaka angerinarona no hitantarany sy amelo maso atsika e. Eny hitondra ny anarandray izy ary anandratra amin'ny voninahim-pianakaviana. Fantatro tsara re zandry neny a. Ka tianao hifarana hatreo aminao ny taranaka? Aiza kosa rery neny a. Zazako ny mba efa mieritreritra an'izany. Ka aiza ary ty vinantoko? Mandrasa ho aneny fa tsy ho ela de iona amin'ny vinantony neny. Efa misy zany any? Ie, eo andalam-pifatenana azy mihitsy azo. Tandreo maro zao fatra-pifidiny manganana ka sendrany mangidy tsy telona de ohatra n'izavy zany marobe ifatenanao zany. Ie, ny filazany neny azo koa. Angamo de hoe marobe manoana fa vitsivitsy ihany ka. Sainy ihany koa fa toy ny tselatra amin'ny fotoana ka sao hoatitra mpisafidianana eo. Ny lehilahy niriny tsy mba antitra. Inona tsara? Zany hoa, ny lehilahy hoa tsy mba antitra. Ny lehilahy tsy mba ratsy, zany ny fiteny. Fiteny zany fa ny fevitra dia ny hoe ny lehilahy tsy mba antitra ka. Maiza mandinika tsara fa za matimatiny zany e. Ka inoniny aray e. Firifiry moa reny la antitra mahazo bodikely reny, fa mbola mahazo taranaka ihany e fio. Tsy hitaniny nga reny. Fa ianao ty zany anahadratsy. Inona moa maratsy n'izany amin'iny ka? Otre, antitra vo ilalao tay. Ko rehefa zay moa ve ny fotoana inona ny olana amin'izany? Fa ianao ty ve manany ihany sa inona e? Ka zany kosa niriny ny zava-misy. Eny ary, manaiky ny fotoana, saingy maiza mifidy ny tonga lafatra. Miara lehibe amin'ny tena mantsy ny zanaka ny tsara indrindra. Satria raha mbola ao anatin'ny tanjaka sery ny tonga ny zanaka, de matoko maniminda fa mananandreterana pahaterana. Mahafantatra ny tenako ary neny a. Matoky anao ary a. Fa neny kosa ve de tsy mba mahatsapa tombotso azoko amin'ny fanaovako fanatanjahantena ka? Fa na izany aza tsy azo trinotrino avy na amin'ny fotoana manderina ary a. Fantatro ny tenako neny a. Neny koa ty. Manaiky ny fotoana fa malakilaky ihany ianao e. Eno a. Tsaro fa fahosana ny fahaterana ka ny fiomanana ho an'ny any akoatra ny tsy maintsy atao masaka ny doha. Neny tony koa de tsy mahatsapa ny akanto ny tsiro ny fiainana tany mihitsy ka. So ihany no ataovy ao an-tsainao a. Aloka ny fiainana tany ka tsy ho azo namana mandrakizay. Fa na izany aza tsy azo lalova-potsy ny fiainana tany fa mila iainana ny maminy no arian'Andriamanitra ho tsara mantsy ty tany ty ka ahazo izay tsy te hidioka ny mamy amin'izany. Tsarovy ihany koa nefa fa fatra-piliba no akakitay fotsy volo a. Neny koa de zany foana. Eny e, malaza zany ianao ankehitriny saingy sainy ihany ny voalazako. Eny ary fa hoetiketo ny vinantony neny rapitso raha ohatra ka hoe zay ny fanindriny neny. Tsy etaetako samiriry ngerinary ny anetanako anao ananjanaka malako fa mba hahasoany ho avinao mihitsy. Efa fantatro azy zany fa etiketo izy rapitso e. Le hitako tenetsena tamin'ray andro iny ary zany sa hafa? Izy zany. Le kalakely fotsifotsy lavabe iny. Tsy fantatro zandro neny fa etiko e fotsiny izy rapitso ka. Zay tsara hoetineto a. Tsy mba mahay misafidy ny tsara sy kanto nga amin'iny ka. Ny endry ihany ny fananatra fa ny adala fa sepotry ny tsy fahatsiarovan-tsaina ka toy ny rano tondraka an-damosiny gisa ny tena atao aminy. Matoky ary neny fa vehivavy ao amin'le tena tiany neny no etiketo rapitso e. Na izany aza nefa aza be fihetseham-po loatra fa jereo tsara izay azo andrina morom-patana. Nitezanareo olom-banina ary neny fa tsy nataonareo olo-mohaka akory zay sy zay reny dinika manokana tiako natao taminao ka manantena fa olo-mendrika ianao. Misaotra ary neny. Tiany nenina io taona ianao ka andao reo ho any aminay rapitso.
ka za tsy andeha hoany. Fa maninona indray ireny ianao teo aloha teo misisikinao any an-tranoko sao nefa tsy mazoto. Ka hafahafa ny toetranaoko. Hafahafa hoana koa fa tsy azoko e. Hatramin'izay ny fanaovantsika fotoana izay dia taraiko foana ianao. Asa mbola manenjika vehivavy hafa ngamba sa ve fitity amilafila? Ie, ka afaka mamafa ny ahiahinao rehetra zao fanasako anao anetrany zao rapitso e. Ampitiavana nefa izy ty sa terenjavatra e? Terem-pitiavana zay dia teroso midingana voavy kokoa. Fa tsy manana sipa-koatra ianao? Tsy mahatoky izay lazaiko nga ianao. Raha ny lalina mantsonao fitiavana ka raha vao tsy mahay milomano dia toy ny vato alatsaka. Tsy mahay milomano ka manabe ihany ko. Ahihahiny kalosakosana ianao e. Tsarovy nefa fa izay samarty ihany no folambamena ary izay vonin-kitady ihany no ahita ary izay vonin-koroso hatrano no tafity. Ny amantsy eny ety ampiandohana sady eny hatrany am-piafarana. Ka raha io fa tena mpiainana ianao dia aleoko tsy miroso dia nyzao ka. Inoro izay ambarako fa tsy mbola ny volana fitaka hatramin'izay na dia diso fotoana aza. Mba diso fotoana kely fotsiny koa ny tamin'ireny ny fifamotonantsika teo rehetra ireny. Masositra. Ka hoana? Mazoto any hatrany zany ianao rapitso? Dia amin'ny firy any tokony ho tonga any? Fangamo ianao makany fa samy makanao dia miaraka makany hatrany tsika ka. Amin'ny firy ary zany ianao makany aminay e? Amin'ny firy ny tianao ary? Izay ranao ihany io fa ianao malala ny reninao ko. Aleo ary amin'ny folo maraina tonga any aminareo e. Nefa sao dia mamenatra nge zany. Fa inona indray ny mbola mamenatra anao ry nivo a? So hoe voatsara ho finanto kely tsy mahare fosako. Fa iza ny mety tsara anao toy izany ka? Ny reninaoko. Ka neny misy angeny tia hitanao e. Ay safidy ny reninao zany ny akanisako any aminareo rapitso fa tsy safidinao akory. Ka iray ihany ny sasiny eny satria mpianak'izay sady iray trano ka. Fa iny ny tia mahalasa eritreritranao amin'izany ka? Tsy misy ka. Tsy misy ka tohatry ny hankona tapoka teo tianaoko. Nary sao dia fankatoavanao ny fanirindreninao fotsiny ny andehanako any. Tsy misy en'izany re fa andao a. Matoky ianao ary nary Matoky. Ka hoana? Ahoana ny fahitany neny nivo? Tsy akasitrahako. Fa nahoana kosa ka? Izay fotsiny tsy akasitrahako. Ilay kala fotsifotsy lavabe hitako teny etsena tamin'iray andro ry atao finantoko. Tsoro izay marina ny neny a. Inona ny tena tsy tianao amin'ny nivo ka? Ilay kala fotsifotsy lavabe iny no mifanentana tsara aminao. I nivo nge fotsifotsy ihany koa e. Lavabe ihany koa izy ka. Inona koatra andreo ny tsy azoazo neny aminy ka? Mifanahany. Ohatra fatra-panatra sy malala fomba tsara azy nivo tamintsika niarany sakafo teo ka ratsy fanahy hoana izy aminao ka? Aleo dia tsoroka ry. Taranak'olona ratsy fanahy iny niviny rinary a. Tena vao mainka tsy azo ka. Inona mbola tsy azonao amin'izany e? Omepirofo azo inona ary mba eritreretany. Enoy tsara ary mino anao ary neny a. Efa vita fampony sasany rain'izy iny nefa dia niloza nitsoaka fotsiny. Dia lasa izy nanambadiny reny nivonao iny. Tsy mahateny ianao satria tsapanao fa tsy fakataranaka ny olona mpamitaka. Tsy izany akory ka. Fa ahoana indray ary? Ka ny heliko ny rainy kosa ny tsy heliko ny zanany izao iny a. Ny tarana boanjo koa ny fotobonembe ka tsy maintsy ny toetra ny rainy ihany no toetra ny zanany. Aza mampitovy lakana manjahatra kosa ianao ry neny a. Fa anao dido amin'iny tovavy iny zany ianao? Tsy izany akory fa tsy tokony anao ndolo-po amin'ny zavatra efa lasiny iny ka. Tsy mahate atsaiko rinary ny fahafahambarakako sy ny fianakaviana manontolo tamin'izany fotoana izany a. Dia ny fifankatiavanay zany atao ahoana amin'iny ka? Atao solona anaovana falifaty amin'ireny? Tsy mpamalifaty akory fa misoroka mba tsotratra ny longo mitotobosaka ny taranako. Avy aloha ary aloha eritreritry. Tsy mila fieritreretana mihitsy zany fa tonga dia tapao amin'ny fiarahanareo. Andray kosa ary neny. Avy aloha kosa aloha mba eritreritry kely ka. Aiza kosa ve rinary ka.
Fiaonana voalohany tahaka ireny dia tsy mba mihetsiketsika mandamin'ireo loviavy nanana akory. Aleo aloha raisiko ty amin'ny stirina iny a. Allô? Atao trano ka? Iny ary fa ho avy any aminao aza zao e? Le nifo zany? Tsy izy ka. Fa iza? Saondra. Zany atao vonatoko fa tsikala nivo. Tiany tiako ireo olona tena mampimemisy ka. Ka tsy tiany nivonivonao iny e. Eny ary fa hita indray e. Zavo 5 taona ty ve dia maty tena mifanambadiana sady. Mamy ny atamin'ny rano ka. Ary aleo ndroso atao misaondra amin'izay fa aleo ny sy ny nivo ny tanina any aloha fa mandreraka mihitsy. Nzay iny nary. Aleo aloha voaina ka. Saondra marina. Etsoroko malalako zany. Efa ela be rino vao tonga ko. Zay kosa vedy hely. Hita fa ela ko. Dia ahoana ary zany fa efa tonga ty ka? Mandroso. Dia mipetrapetra fa rosona ranom-boankazo ianao? Ohatrany tsy tiany zany ka. Ay, ina ary. Fa ina ary ny azoazonao e? Le mafampany ry atao a. Tsy mahazo misotra andreny ianao. Fanaona kosa ka. Manjary toka no vatonao fa tsy za. Aiza kosa ny solona nambary toko zany. Ka rehefa misotro andreny inge ony dia te hisotro hatrany. Dia aveo dia raikitra dia lasa misotro dia lasa mpisotro toka mihitsy. Ny hafa re zany fa tsy nary mihitsy ka. Aza miteniteny foana eo e. Io aloha ny ranom-boankazo sotro fa io mahasalama. Eny ary fa dia sotro tokoa moa zany ko. Tsara mihitsy izy zany a. Tsara ohatry ny fitiavako anao. Zany? Raha tsara ary dia roviana zany raharantsika. Raha ino? Ai, fa ataonao kilalao fotsiny zany. Tsy mbola niteny izany kosa aloha e. Ka inona fotsiny ary ny dikany teninao teo? Ahoana moa le teniko teo moa? Nary ianao ve matotra ny fankatiavantsika sa mbola te hilalao e? Efa matotra ny fitiavako ry malalako a. Fa mba sira kely ampisy tsiro ny fionatsika fotsiny ndre iny e. Kanefa dia ininao atao be sira makandola izy. Aoka re zany hijanona any a. Aloha avadika ny resaka. Malahoana ny asa ao? Mbola mianatra raha. Ka ho hainao mora foana reo rehefa ela ny ela. Fa ny mpisopatra ny tsy fantatrako. Ohatry? Fa misy mitady sopatra nga? Eny ninge izay mpianatra raha ao e. Nefa ny telo ihany ny raisina. Dia tsy fantatra izay any an-tsain'ny sasany ihany. Rehefa matoko ny fahaizanao ianao Saondra dia ho isan'ireo voaray a. Engany. Marina zany. Ary etsy aloha roako indray zany malalaka zany fa tsara tarehy mihitsy ne. Nasa. Tena tianao ange zahay. Efa nanambady nga ianao no malala an'izany fanedefy mandro zany. Angamo ny zavatra ny ainana ihany ny fantatra ka. Zany mihitsy ka. Diso ianao. Fa diso ahoana koa amin'izany. Ny fahitana ny trangam-piainana eny amin'ny fiarahamonina eny dia mety ahatsapana ny zava-marina. Ny andray aloha dia izao e. Marito malala zavatra ny olona ray dia efa ny ainana izay toy zavatra izay. Dia tsy afaka handinika isan-dalana ny zava-misy zany ny olona ray aminao. Eny azo ny atao zany fa hafa kokoa ny tena nena atao anatin'ilay zava-misy. Mahafantatra sy mahatsapa amin'ny tena tsipiriany. Hay, dia ahoana zany mikasika amin'ny mopera ka? Maninona amin'ny mopera? Tsy manambady izy nefa mahafantatra ny atao hoe tokantrano. Lezanao a. Fatany fotsiny zany fa misy zavatra tsy hainy ao anatiny. Hafa ihany ho any ny olona tena ny aina toy zavatra iray. Aleo ijanonao zany fa tsy fandahatra aminao eto e. Efa masaka angary neny ny sakafo tena nona mihitsy zany. Ny anao koa dia sakafo foana no anontaniana isaka mandingana an'io tokonana io. Reraka avy ny asa kosa velony iny tsy anontany sakafo a. Za zao no tokony anontany fa tsy ianao.
manontany hery fa valiako e. Aiza ondra de tena tsy azoko tsony ny hevitra iny ka tsy azonao ahoana ka lazainao fa le vehivavy fotsifotsy lava be hitanao niaraka tamiko teny an-tsena iny nitadiavinao vinantinao nefa zao ianao de mitady ny Saondra indray. Angady Saondra ny anaran'izy iny. Fa iza Noro ordinary tsy mieritreritra izay nolazaiko mihitsy ianao tsy mieritreritra ahoana ary niny aiza ka iarahana daholo zao vehivavy rehetra zao efa maso tokoa matsandrainao ka ataonao tsinitsinina tsy izany kosa rery niny zany e teny vehivavy ny aka fotsifotsianao ary atsaro an'izay aloha nytomaniny iny fa diso daholo zany lazainao rehetra zany malahelo amin'ny ataonao mihitsy arinary enoniny tsara ry aloha e matony manao toy izany de tsy te tsampy amin'ny azo tsy fantatry mba manady ady sy mandalina ihany koa ny izay vao miditry ka apakaro ary Noro mba hananako zavokely aingany ka iny ihany nefa nampianatra hoe mba fototr'olona ny tsara irahana manoro tokantranoko de eo ampitediavana an'izany tovavy mendrika izany aza ela fikeniny ary avy aloha ny ampitso ny teny fa efa masaka avy aloha le sakafo efa vita re anako ka arosorely iny raha sitraka hoe raha komana fa tena noana ka de efa makatoerana ary fa hikarakara zay masaka ao ahy mampalahelo ahy ianao roniny ka tsy vonina mpiakatra ny Noro mihitsy vady ve tsy mbola amin'izao fotoana izao mihitsy kosa aloha reto ny masaka iny zany loka nataony neny zany atikena re io ay noheveriko inona azy dia iziko nafangaroko tamin'ny anana de ohatrany tsy nisongadina loatra ny atikena tsara io ka na anana aza mifangaro mety tsara mihitsy de ataovy re anako de tsy ho tafandry atao trano angamba raha pisy roneny fa maninona izy fa iny avy any ampitan-dranomasina izay tsidika ny orinasa de miaraka amin'izy ireo foana tsy maninona re zany anako asa avokoa zany ajao ny asa de efa mahafantatra zany neny eny re ianao raha tsy mitsena aty ampiasana kaso mifilolalana mifilolalana ho izy efa fotoana raikitra ve ny rahatika ny alina dia iova hevitra indray ahy ka sady tiako tsy anainako nge ianao Andriamanitra nazy miaraka vehivavy aleo mijereko tsara tena izy mihitsy dia tsy mba manaiky an'izao kosa aleo tsy mitomo emepona manomboka izao ka manatranonareo sika sa fijery hevitra mitokana fa anao hinana tranona itsika mandraiko efa hoe tsy mety makany aminay amin'ny andro alina nariko indray fa mifampitatana ambaribary zao fa sipany io vehivavy io aleo rangahana tonako eny mihitsy ay zao nataonao dia tsy mba anaiky an'izao kosa ary nazy za eto no misehoany amin'ny reninao nefa mbola miaraka amin'ny vehivavy hafa indray ianao ahita ianao ry nary an'io zay fa lasa fa izako iny vehivavy iny zara gabako vehivavy atalanganiko atalaka ny tomo mahafantatra anao aza sina resaka reny amin'iny fa ny asika jerena tsy manaiky izany kosa fa sao nataonao ohatra azy keo za ve dia atala aminao fa raha mivadika amiko kosa dia tsy ho vita mora foana fa noro ve tsy matoky ahy matoky ahy saingy miahano ny fihetsika ilay vehivavy toko tsy amatika no zany ary malalako eny ary ka hoana ry nora efa natao meloha ve ny fampiresantsika inza hoe mamadika hevitra mitokanako ay zary ny volanaovako an'izany ry nary fantatrao nge fa mbola mpianatra mpianatra ngamo tsy afaka manam-bolaka mbola miankina amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra ka tsy manam-bola eny ary andao rary amindry fa ao zao misy hevitra ny tsara ndao ary vita ny asany rahana taminareo mpanan-karena voazary tompony orinasa fa mariara-tsambatra amin'ny oro indray aloha
Reny eny fa manitsy amin'ny ritrandry mazava sao ka tsy ho anao velively na ary ry tovavy maivandoha fa lalaoviny fotsiny ianao izany hoe efa fantatry ny reny maro sy malakilaky azy fa so misy mahity fa miafina nga ianao makatika ie fa miafina nisa amin'ny sipanao fa amin'iza ka so hitan'ireo mpiara-miasa reo re ka mahamenatra ka sao dia ho ampiasanareo ny sipanaoko tsy misy an'izany rery noro dia any aloha ianao ry tovavy maivandoha fa andeha ody izany ataoko mahazo ny fondrenina dia tavelo ianao ravavy ahoana ny fahitanao an'izao efitrano zao tsara za ngamba misafidy zavatra ratsy izany mihitsy eto aloha rokony olo malalako fa tiako raha mipitso maraina ihany dia mangendrenina azy ody ry neny iza kosa neneneny zany neny ody ry neny fa iza ny tedavinao ry kalakely manao any neny tsy niteraka anao fa aza mineneneny eo mba hitady anary mbola miasa izy ary aza mitady azay any ampiasana any otry tena raha fozan-dosy ty fa mila mailo ndrery nevo manomboko zao aleo ary angatadalana fa nandala dia nivily mandehana dia aza miverina eto tsony dia ao ianao raha neny fa inary ihany fantatro andeo any ampiasana zao dia zao ihany avy firavako izy zay neneny foana angatsy tsaroko ny tantara fahiny tsy avy amindry mihitsy no akako ny taranako zao mihitsy ny tonga amin'ny fitenenana hoe ny ovadiana betsaka fa ny orafisanona ny tsy misy dia anao ny ianao raha neny fa ny asinaro no amafisiko tonga koa aty aleo miandro amin'ny firavanina eto any mijo dia tsy tanary ataoko tsy ampozany fitrenako azy tena ry le sipa niaraka taminary maly dia hoitandry eto fa anary fa tsy andre fa tamin'ny vomivoaka eo anary dia atongo dia oroako avetra fa izako ary nary ny tsy mbola mivoaka ihany efa misy mpiara-miasa aminy reny inonary nary fa maninona ny tsy miandry ary tonga any aminoka ka tia hitanao ako fa izy orinary izy daholo ry orinary fa maninona ty daholo nareo re mazava zao orinary mazava zao fa tsy tokapo ianao dia eo ianao sy ireo olo tianao reo lasa raha mitaditady antsony fa miteny azy aza mitaditady misafidiana ianao orinary aminay roa na izy na za fa maninona ianao tsy miteny ary rehefa tsy hiteny ianao dia andeha eo ianao sy sipanao nary fa maninona ka ianao no manangy amiko tsy haiko ka fa tsy haiko ahoany ka tsy haiko ako inona azo namita ka ianao ka aleo tsika misaraka eo ianao fa lasa fa andro inona ary ty andro any ty tsy nisy nomeko fotoana hitsena ty ampiasana izy telo vavy nefa dia tonga daholo aleo koa rangary iny andeha fa tsy asikolana izany ary maninona ny tsy mipetraka tsara io fitoerana rido io nikaratoka mivaravarana te dia nietsika io nakarapoko ny rivotra angasana ninona nakarapo likalanivondozanao iny nakarapoko nivo ahoana tonga teo izy hoe amangy dia noroako ay efa lasa iny fa aiza le tena izy saondra sa le kala fotsifotsy lavabe hitako teny etseny iny saondra ve ntso fa maninona rinary ary le fotsifotsy lavabe tsy misy lakondrenitsondry neny dia iza ndray ary zany le voninatoko fa za za ahoana zany
fa zany ho vonantony neny. Aza vao misimisy kokoa hoe zany. Ka zao hoe vokatry ny fitsidihan'ireo vazaha-panan-karena tompon'ny orinasa avy any andafy tao ampiasana dia nolazain'izy ireo fa mila malagasy asany foibe any andafy hony. Dia izany vao fantana tamin'izany dia any andafy ihany ho hitady vady. Ka te anahirana ve zany Rinary a? Anahirana ahoana ary neny a? Tsy mitovy fomba mitsiky reny vazaha reny. Tsy te alalan'izany ahy. Tsy maintsy anambady vazaha rehefa tonga any. Te ahoana zany? Ahoana moa fa alaiko mipetraka any neny rehefa maro toerana amin'ny asako aka. Tsy te hialeto Rinary a. Ka rehefa izany ary dia eo neny fa lasako. Nary azy ilozanao a. Ka ineny ary milaza hoe tsy te hialeto nefa za tsy maintsy mandeko. Amboary ny sainao neny fa tsy maintsy mandeha ianao a. Dia raharanao raha maninona any. Teto amin'ity trano teny nahitako ny angidin'ny fiainana sy ny amamin'ny fiainana anaraka tamin'irenao. Eny hatramin'izao fotoana izao any ka tsy fokiny miala eto. Sarobidy amiko ity trano ty. Marina aloha zany e. Saingy mandeha ny fotoana dia tokony anaraka an'izany ny fiainany. Mitoetsaina sy ny sisa rehetra ihany koa. Eny ary manaika fa ianao ilay zanaka niriko hatramin'izay ederana amin'ny fahaterana. Dia efa mboary ny saina fa tsy maintsy ialany ty trano ty roneny a. Karapitso zany dia efa mandeha. Ny taratasy ary mbola ho karakaraina manomboka karapitsoko. Dia izahako ny rahantsika mianaka miala eto fa raha tsy mety moa zany dia mety miandro fotoana kely nandehanany iny. Dia mitsodrananao anaka amin'izany rehetra izany. Misondro tamin'ny avy indrindra dia mahita vady entana. Ahoana ny fahitany ny fiainana ty? Tsara. Saingy manavao kely ka manahirany. Inona ny manavao an'iny amin'izao ka? Na lay rafitry ny tanàna aza dia efa hafa amin'ny antsika any Madagasikara. Ka reny ny tao tranon'ny olona tiako. Tena be loatra ireo trano be miezinezina ka mila hafanana ny jery azy. Angamo neny dia nijery trano foana no natao tatika. Atao ona kosa ny ekipa manoloana andreny e. Mba jereo ny zaridainy. Jereo ny akanton'ny tanàna. Jereo ny zavatra rehetra tsy fahita any Madagasikara sy ny sisy. Dia mbola izatra re anako. Fa sao tokoa re roneny. Eno a? Ary nalina vao tonga fa misy fivoriana irahana amin'ny lehibe any io. Ay, dia asanao zany ka atovy tsara fa efa nahita an'ilay vonatoka ihany nga ianao e. Mandeha mendalana zany roneny fa aza maika. Mila tadiavina malakilaky ihany zany fa sao ilozan'ny omby miaka. Ka ny anjara tsy modivitra zany roneny a. Izay kosa aloha e. Fa na izany aza atao vitako mandrapikipo ny masoko ny zavikeliko e. Miteniteny foana neny zany a. Otry? Fa heverinao mbola ho firy taona ary a? Fantatro tsara ny taona neny ka 80 taona neny zao. Ezany izy. Mbola wely neny vao andeha. Raha vao manakaiky ny 70 taona nge dia efa tsy ho namana tsony e. Hainao tsara ny voalaza amin'ny Baiboly. Ka mbola misy 10 taona be zao iny zany roneny vao feny 70 taona e. Tsy miandry an'izany Rinary a. Mba te hisangy amin'ny zavikeliko malaky a. Aza maika fa tsy maintsy hitanao foana ho an'ny zavikelinao e. Tsy tsapanao mihitsy ny fangetahetako hitaiza zavikely a. Na tsy tsapako azy zany efa nilazany neny ane hoe mandeha amin'ny fotoana no an'ny zavatra rehetra e. Ka malakilaky ho ahy e. Ny mpiara-miasa aminao any ve dia tsy mba misy metimety e. Tsy atao to efa maika ohatran'izany ny fitadiavam-bato kosa roneny a. Ka izy akoatran'ireo mpiara-miasa aminao ireo indray ary no izy tsaro fa te-tany tsy misy olo-patatra nge sika. Arakaraky ny andehana amin'ny fotoana no isian'ny olo-patatra ty roneny a. Fa tsy misy azoazonao zany ireo mpiara-miasa aminao ao ireo. Ka ny asa kosa alohan'ny zavatra rehetra roneny a. Tsy mba misy tsikaritra mitsipalipalitra eny aminao hoe ny mason'ireo tovovavy e. Misy ihany fa tsy zany ho an'ny zava-dehibe fa ny asa e. Ka velezo ny vy dia mafana. Sady tsy izao maso mitsipalipalitra rehetra zao koa ny dia midika hoe fitiavana daholo e.
fa ianao ve dia tsy ahay hanavaka ny maso mitsipalipalitra tosiky ny fitiavana? Zany ve tsy fantatro ry neny fa ny asa ho azo aloha ny mbola lara-pahamehana. Dia tsy hanambady vazaha indray zany ianao raha izany a? Tsy maintsy hanambady vazaha ka. Kitio ary ny mpiara-miasa aminao e. Neny ty koa ireo olona tsy mba ilazany zavatra mihitsy ka. Tsy mba maika amin'ny mahasoa anao mihitsy ianao a. Ka ny asa aloha zao ny mahasoa ako. Dia amboariko ny saiko fa tsy hananjafy kely a. Tena miteniteny foana mihitsy tenentika. Ka ianao tsy mba dodina amin'ny fananataranaka mihitsy ka? Tsy fanditra amineny eto fa aleo ny fotoana anao malitra ny zavatra rehetra. Na izany aza mivavaka ao anao ahita vady tsara sy mendrika azahoana taranaka. Misaotra. Zay aloha fa aleo andeha hiasa e. Andao ary anako. Tena raha ty marina. Tominay norona no andrana azy. Dia ahoana ny mety ho fionana? Tsy asiana olona n'izany na ngafa ny asany alohan'ny zavatra rehetra. Mandroso? Manahoana tompoko? Miarahaba anao dia mandraisa seza. Zale nantsonareo anao andranasa ato aminareo dia tonga araka ty taratasy fiantsony ty. Ianao le izy? Eny tompoko. Tena mbola tsara tarehy no zandro noro. Andranasa nalehako eto tompoko fa tsy ho dokadokafanao. Na izany aza mbola misy fitiavana anao tsy mety maty ange ato anatiko ato e. Ka safidinao nanapaka ny fifandraisantsika e. Safidiko ahoana moa? Ianao neny nandefa zatsy nandroky. Fandroahana amin'ny vantana no nampahitanao andrafo vaviko. Mazava? Ka vehivavy mitonatona ny rendro noro. Ireny ny atao hoe tsy malala tsy tiana. Kanefa dia nataonao hita amin'ny masoko hatramin'ny fifanoroanareo. Izy kosa neny nanoroka fa zatsy nanantona azy tamin'iny. Dia naninona nefa ianao tsy niataka fa navelanao hanoroka anao izy ka? Ka tsy ho hafahafa amin'ny olona manodidina ve zany ka? Matoa ianao tsy nanilika azy dia tianao mihoatra izy. Ary fandroahana any dikan'izany fa ianao tsy te hivaika amiko fotsiny. Tena disy anao ronoro. Fa inona koatr'ireny zava-nisy hitako ireny ny marina e? Ny marina dia izao hoe mbola misy afo tsy matin'ny rano ato anatiko ato. Tsoroko aminao fa raha vao nahalala hoe ianao le ho raisina anao andranasa ato dia efa mitobotoboka aok'izany ny tato anatiko tato. Tsy vaovao amiko ny teny tsara rindra sy ny fitempon'ny fonao sandoka. Aza manao an'izany kosa ronoro. Tsy misy tsy diso ange izay mandiha amin'ny tany fa izay tsy mifona mieloka vita ihany ny ratsy indrindra. Mahay mandahatra ianao ronary ary izany nentinao sy ho entinao ambabonina ny fon'ny tovovavy marobe satria fantatrao fa mora resy-pitiavana izay vehivavy. Mifona aminao ary nora. Mandray ny fifonanao fa raha izay fanirinao andray dia oka aloha. Mbola afaka manantena ihany ve nefa sa? Tsy fantatro fa ny foko aloha dia efa tena mangatsiaka. Andray kosa. Izany ny antony nangatahako tamin'ny dada sy neniny mba hianarako aty ampitan-dranomasina mba ampitony ny fahadisom-panantenako navelanao. Ny kanjo moa dia tojo anao nandratra andray aty. Ka rehefa fatorany anjarany tsy maintsy monana elanelan'ny alavira tany azy. Dia anjara koa ve ny fanitahanao zany? Diso kosa ianao ka tsy namitaka anao zany aho Fa inona ary reny nataonao tamin'ny Madagasikara teny Imasoko reny? Fifanjonjavatra fotsiny reny fa tsy fitaka izany. Ny fitaka mantsy efa nomaniny fa eny toe-javatra iny tsy misy zavatra niainga taty amiko na kely akory aza. Tena hita mihitsy hoe mahay miresaka ianao ka. Ka izay tena malina kosa angeny tsy maintsy lazainy. Ela izany fa ahoana ny tokony ataoko amin'ity andranasa ataoko ato aminareo ty e? Aza maika amin'izany aloha fa aleo rangasika miresaka aloha. Rehefa tsy ho raisinao dia aleo andeha any amin'ny lehibe anao ilaza fa tsy hanao andranasa ato aminareo indray. Aza maika tahaka an'izany kosa moa e. Ka tadiavina olona nina fotoana eto fotsiny zany? Zao ary no izy. Rehefa voantso anao andranasa ato aminay ianao dia raisina. Tsy mivadika amin'ny fanampahan-kevitra nataony orinasa e. Izany voatendry andraikitra anao. Na izany aza nefa aza vela ho antso tsy misy mpanohina ny antso-pitiavako anao indray. Andranasa nataoko ato fa tsy hifankatia amin'ny lehibe mpampiasa akory. Eny ary tompony safidiko moa ny tsirairay ka tsy manome tsiny ianao ahy.
ary azavaiko aminao manomboketo ny asa ataonao amin'ny mpianatra rahanao ato amin'ity orinasa ity. Eny tompoko. Tena tsy napoziko mihitsy ty fionana etỳ tany lavitra ty tika. Mety ravina ihany ve ny ason'oro e? Dia ahoany Brigitte raha miravina tokoa ny ason'oro? Tsy ravina mihitsy ny anay roka. Izy efa tena mandaha mafy mihitsy na dia efa nanao izay farafahaizako andresen-dahatra azy azy amin'ny irosony amin'ny fitiavana matotra. Dia aleoko mikolokolo amin'ny Brigitte zaniko. Amin'izay koa mba tanteraka amin'ny fanindrininy anambonanjo sy ny fikasako anambady vazaha. Inona mahavarinana eo? Tsy misy ka. Tsy misy ko nyto mandefa saina lavitra be. Mieritreritra ny asa ary niny. Fa maninona ny asanao? Manahira-tsaina mihitsy izy ioko. Sao dia tsy ny asa ny manahira-tsaina fa ny mpanaty. Tsisy an'izandry niny. Ny asa mihitsy ny manahira-tsaina. Kanefa dia efa 3 volana zao nandinihiko ny fihetsika eo fa vary indrina tsy fantatra ato n'izany foana ianao. Zany ve dia mbola olan'ny asa ihany? Ka misy olana saribana ny asako koa. Mba tantarao amiko hoe izany olan'izany so misy azo hifanampiana. Ka tsy ho hainy neny misy ny asako e. Izay olana ikivahana ary tantaraina amiko e. Tsy misy. Aleo dia tsoriko ny marina rinary tanora talohanao ka mahalala zavatra maro. Misy tovavy andrin'ny eritreritra ao nga? Tsisy ka. Fa tsisy ahoana korinary Misy ka. Fa misy ve sa tsisy? Aloha dia lazaiko ny mariny. Zany ianao ka mitady olokoloka tsy laza marina amiketo? Tsy maintsy lazaiko ny marina fa izy akoatranao moa no azoko iresahana mikitso-po. Ambarao ary fa liana iaino. Brigitte no anarany. Anambinaty zany dia ohatran'izy izany rinary Vazaha tera tamin'ny frantsay le izy. Mpiara-miasa aminao sa hafa? Tsy mpiara-miasa amiko le izy ka. Taizany nahitanao an'izany vinatiko izany? Kliantin'ny orinasanay mivezivezy matetika ao ampiasany Brigitte. Tena faly mandre an'izany. Dia rovina no iroso? Mbola ao anatin'ny firesahana tsara mihitsy aloha izay zao ka. Ary samy milaza tena ho vonina ny roso. Dia velezo ny vidy ny mafana so angatsika eo indray ka ho votsitra nefa ho anjara. Mbola dinihana tsara aloha zandry neny. Fa inona indray mbola dinihana amin'izany rinary Misy fetrany ihany neny asako aty ampitan-dranomasina aty ary tsy maintsy mody any Madagasikara sika ka so tsy azoto amin'izany izy. Angatsy efa niresaka nareo Ka mbola ao anatin'ny firesahana ho izay angeny namarako amin'iny teo Dia mahay izany ianao mandresy lahatra azy Ka na mahay mandresy lahatra tahaka n'inona aza rehefa tsy ho amin'ny Madagasikara izy ngamo izy azoko tereny. Ny lehilahy ny lohan'ny fianakaviana rinary Saingy manana ny heviny ny vehivavy fa tsy enti-potsiny toy ny arina. Indrindra izany izy hoe vehivavy vazaha. Mahatoky sy mihina fa i Brigitte manjara anao. Dia asa rery neny. Misy vaovao hafahafa ary niny Vaovao hafahafa inona indray zany rinary Tsy maintsy mody amin'ny Madagasikara ao anatin'ny 2 volana raha ela indrindra. Fa nahoana? Raha tsy fiasa olo le mpiasa vao nampidirina hitatana amin'ny rasan'ny orinasa amin'ny Madagasikara dia izany mety atao solony. Manodikodim-bola ny orinasa sa raha tsy fiasa hoana dia tsy fantatro fa izay ny vaovao raiko androany Ka hijanona maharitra any ve hono ianao sa anao fanaraha maso fotsiny izany olona tsy mahay mitantana izany? Ka za mihitsy angeny tendrena isolo azy izany tsy maintsy hiverenako malaky any an-tanindrazana. Dia ahoana Brigitte? Ahoana moa fa ambaramo ny zava-misy dia raha manaiky anaraka antsika any izy dia raikitra. Fa raha tsy izany kosa dia tsy sisika aminy aka. Ataovy izay fanarahana rinary Lavitry ny maso ange ondry neny lavitry ny fo Reso ihany izy dia ataovy matotra ny fiarahana fa tsy maintsy ho resy lahatra tsy kelikely ho an'ny Madagasikara izy.
Sa ianao kosa ny tsy maharisy lahatra azy. Ka efa nidinianay zany fa tsy fantatra raha soto amin'izao amehan'izao izy na hoany. Anaiky re izy fa sika fotsiny tsy maintsy mandeha mialoha fa anaraka oriana ihany izy resao izy. Fa rehefa tsy hainao ny miresaka aminy de eto ty izy resako aminy. Zany ko veriny iny de mety a. Fa inona tsy mampety an'izany? Ka ianao sy izy tsy mbola nifanatitra tavakory de zany sady ve ny resaka rosinao aminy amin'ny voalohany. Ka zay ampatsary zavatra malaky natao rinary a. Resahako tsotra fotsiny izy de raha manaiky eo amin'ny Madagasikara izy de mitony anay fa raha tsy zany kosa de rafatra eo. Aza edi-po tahaka izany ianao e. Tsy edi-po mety zany fa resaka mazava ny afo lavitra tsy azo amindrona roneny ineny indray ve no ampianariko zany faindrindrazatsika malagasy zany. Dia zany ray ary no vonatoko raha sanatrika ho ravany ianao sy Brigity. Tsy misy very anjara zany roneny sady ny lehilahy koa ange tsy mba ratsy. Aza de metehitra be loatra amin'izany ianao fa ny anjara tsy hita raha tsy karohana. Ary zay mitady ihany no ahita fa raha tsy mitady de miandro fahalovana io toerana io fotsiny. Tsy fandraisy lahatra eto tsika mianaka fa aleo aloha andeha hiasa e. De resao tsara ihany Brigity ilay ovinatoko vazaha. Zay reo roneny fa lasa. Nampianatra ianao se? Nampianatra tokoa ka mipetrapetra. Misaotra tompoko. Zao manomboka zao de tsy ilaiko manapa-kevitra fampirarahana amin'ny orinasa tsony ianao. Zany hoe tsy maintsy maka mifankatoavako. Efa fantatra angeny hevitry ny orinasa de raisiko avy hatrany andraikitra. Zany se fa tenao Eny ary tompoko. Tsaroa fa zany ambony toerana no ianao ka tsy mila mandingana zany ianao. Ka tsy misy idiran'izany izy tiry se fa rehefa tombontsoa an'ny orinasa de tsy salasalana ny mandray fanapa-kevitra. Zaho se fa tenao aza be fandaharana. Eny ary sefo zay ihany angany nampiantsonao Zay ihany fa mahazo mamonjy ny asanao ianao. Mazotoa ary ianao sefo. Ianao indray aloha de ataoko mahazo vany eto amin'ity orinasa ty. Tena sao mihitsy ve ny fandaharan'Andriamanitra. Orinasa ny saninariny nandray ahiasa de olona ravavoko ny lehibeako hafahafa. Tena mbola mino fa itony fiarahako aminary. Aizaka orinasa ny sany ty no iasako. Zany fe tsy hoe ray asa ray aina ary zay ray aina miombo mpitiavana. Aleo rangahy ifandray mivantana amin'ny amin'izay manomboko zao apatsivoka azy ny lasa sy ny tokony anoizina mifankatiavana indray. Mba mbola mety hitohy ary ve ny asinary. Tsy kisendrasendra mihitsy zao zava-misy zao ka za koa moa tsy manana fomba ifandraisana amiko. Fantatro fotsiny hoe any amin'ny fohibe n'ity orinasa ty any an-dafy any izy miasa amin'izao fotoana izao. Sa ve re andefasako mail sa ho atsoko mivantana ny any an-dafy? Dia ahoana nefa raha tsy izy mivantana ny mandray ny antsoko. Aleo aloha tsindriko le nivo io fa io ihany nampisaraka taminary ka asa koa zay nahatonga ny orinasa indray an'io iasa ato. Mahasositra. Aleo fa andehanako mivantana ao aminy eo mihitsy. Ny mahagaga koa ane de zao namoaka antso mitady mpiasa ty orinasa ty de tsy nisalasala namaly kanto de voaray avy hatrany. De fantatro koa fa tsy maintsy namaly iny antso iny le sahondra dalo io de zay no navoray azy asa ato. Tsy ataoko mampihetsi-bolo maso azany ty tsy maintsy voahodiko ny saininary iverina amiko. Ary inona de fasana fisainana lavitra tonikamo fa tsy niasa natao. Ary mitsaitsaika tseny mihitsy ny fahatongavanao ry sefo Nahazo baiko anara-maso tsara mpiasa Tsy ilaiko manapatra ny akamona fa tsy maintsy miasa mafy. Hanaovako tatitra ny foibe andra mbola tratrako midonendrinendriny eto Oi tanty tsara. Inona? Ino zany ngonongononana zany? Mieritreritra asa ka. Tsy ilaiko midonendrinendrina Voaray re sefo Raha tratrako fandroan'ny dananako eo fotsiny de tena tsy andefitra Endre tompoko. Zay. Tsy maintsy miasa mafy ianao. Teniko sefinao zany.
lasa koa tia mandeha any fa tsy mila mahita ny salovatavany ty ahy. Ahoana reny fomba ifandraisako aminary? Mbola tsy miova ve ny laharany findainy sa efa niova? Aleo rangaha tsoko amin'ny numero an'iny ihany izy dia hita eo mila mampiditra fahana betsaka fotsiny ahafahako miantso azy, ary rehefa mirava avy eto ihany dia hiantso azy ka. Tena sarotra be ho nahazo anary a. Aiza ka ray volana ty aoriana vao afaka niresaka taminy? Misy fanantenana kely ihany ny tohizan'ny fiarahanay raha reny resany reny e. Nefa te hiandry azy ve sa ifindra lasy? Lozy ty. Te ahoana? Hiala tsy asa tsotsono sa hanaiky ny toerana izay ametrahan'ny orinasa? Raha anaiky hijanona aty any nefa dia tsy maintsy hetry voninahitra. Ka tsy dingidrambo amiko eto ilay nivorafivavy iny. Manakambo ahy e. Aleoko mametra-pialana. Ary tsy andro izay hotendren'ny fohy be any fa alamindamiko ny asa dia alefako ny fametra-pialana. Dia miandry an'izay ho tonga eo anao famondrana asa fotsiny a. Vehivavy manakambo ny ety e. Fa inona koa ary mampisisika ny reto olo tiako taloha amiko indray e. Efa milamina nefa ny azo Brigitte. Nanao ahoana ihany ary ny asany nary. Nizay enisika. Efa masaka ngany sakafo roneny a? Ianao sisa nandrasana ko. Alors tonga dia misakafo fa mandeha be ny fotoany. Fa inona indray ty mahamaimaika anao ty e? Ka amin'ny herinandro ty sika no tsy maintsy mitodi-doha any Madagaskarako. Dia ahoana Brigitte? Milamina ny anay ka. Milamina ahoana e? Nanaiky anaraka atsika izy? Ie. Mahafinaritra kosa zany. Saingy ahoana indray rinary a? Tsy maintsy mandeha meloha sika ka. Fa izy manaraka oriana. Fa maninona? Ka mbola mandamindamina maniasana izy loko. Ay kosa. Faly arinary fa tsy ho vatiko boribory ianao fa hanatarana ka. Ary dia tena efa lasa lavitra mihitsy ny izany fisainany neny izany e. Fa ho vatiko boriboroana koa ka. Rehefa tsy manambady tsy miteraka dia vatiko boribory e. Ka efa nambady sy teraka azy zao dia mifalia amin'izay neny. Tena faly arinary a. Raha azoko atao zany mandiha dia ho nataoko tokoa zany. Indray moa zany manakana ny neny ka. Tsy hitanao angaty faly biazako. Nefa zokonjokony ohatran'ny neny zo mihitsy aza ny tena tsara raha mandiha tsy amin'ny ampongako. Aza miteniteny foana re. Marina anie zany. Aza be resaka eto anao fa andao hisakafo dia andamindamina ny entana e. Ino nitendren'ny fohy be sy olo-toerana eto? Ie. Reo daholo ary reto taratasy rehetra dia manao sony eto ianao e. Mila vakiana daholo aloha reo ato taratasy reo ka. Orin'izay dia amarintsika izay voasoratra dia miaraka amin'ny mpanaramaso. Ka maika ka? Na maika azy ianao tsy maintsy izay ny atao ka. Sady mbola miandry ny mpanaramaso koa sika fa tsy mety raha zasy ianao rery manao ny famondrana azy eto ka. Ka tsy malaky ary izy e. Efa tenin'ny fanekenana io ka ho avy eo ihany izy. Ka maika aho a? Na maika tohinina aza ho ahy ianao tsy maintsy arahana foana ny fanao e. Ay nary ihany no isy olany kiala saondreo. Sa koa zay ka? Tena hitongilana ty amiko ihany zany ny fitiavany nariko. Rehefa mifanirasera matetika ato ve zay tsy ho resy lahatra amiko ihany izy. Mila manao metimety isan'andro zany ndrery nivo a. Ary za koa tsy maintsy mba misarisary mamy matetika e. Mibika manendrika sy mifiainiko ihany mantsy ny tena nambabo azy hatramin'izayko. Eny tsy zay koa moa fa na resy lahatra azy ny toetsana mampanahiko fa le reny ny tena nampisy olany. Nefa tsy asiako vitiny izay reniny. Nary no vadiko fa tsy ny reniny. Zay zany dia mankasitraka anao ny orinasa na vita be. Dia mirary ianao ahita ny sosony tsara kokoa hatrany eo amin'ny fiainana. Misaotra. Dia veloma daholo nareo. Tena tsy miraika amiko tsolo le nary a. Na nanompo maso ato eo am-pandozana azy za tsy
diso nataony akory miova lasany mety vehivavy tsara tarehy koa ka tsy ho diso anjara velively anohaniny anjara fitiavako fa tsy ianao mihitsy Rinary a kosiako tsy isy tsony eo amin'ny tantaram-piainako ianao Rinary a na ny aliko ao aza tsy ataoko maneloelo fa inona koa ty hitako ty aleo resaka amin'ny FB eto aloha fa tsy mety zany a aizaka efa nofanaiko zao nefa tamiko eo dia tsy ho aty Madagasikara indray io fa mamaly tsy mahavoa ny asa noho n'izy dia tsy afaka maka ty indray inona nga zany no mifanarahana dia ahoana zany ny fifankatiavanay aleo anontaniana mazava ny heviny dia ho hita eo mifanapahan-kevitra ho raisiny io fanamaly indray iny zany lazainy tsy mbola vonona tsara indray hony mitaboka agny koa ianao ry Brigitte fa tsy ianao rery akory ny vehivavy eto ambonin'ny tany mamsoa miarabanao andria matotale miarabanao ahoana zay reto ireo dossier nafaranao na iza hoe jereko reto ka mahazo aloha ny ao toerany misaotra motry tsy mamaky ireo dossier akory ty izy fa mangala mpijery aty amiko misy tsy ampy reto tsy ampy ahoana andria matotale tsy ampy ny atsaratarehinao ianao koa tena tsy miova mihitsy ny akantonao dia ahoana moa fa andao toizana fahiny toizana ahoana moa ka iainana indray reny zavana finalitra fahiny reny ka tsy tiako ny ano mifamitapitrakako efa lasa reny zavatra taloha fiarahana vaovao indray zao no tomboka raha sitrako efa ela ny andrasana anao Rinary etsoroako izany malalako izany izay aloha fa andevonjeo ny asa rehefa mirava riva manao programa eny ary faroviny Brigitte no avy Rinary tsy fantatro ankanareo tsy mba miresaka miresaka izay fa to resaka amin'ny savon-danitra ko savon-danitra ahoana re Rinary izany resaka maniditsidina fotsiny aza vao misimisy kokoa ny teninao fa tsy azoko aleo re hidaboka amin'ny Brigitte roneny fa maninona tampoka tsy mbola vonina indray hono izy way neny fa iny tia nazo anao tampoka teo neny tena safotry ny marina inona ny atao aloha kosikosehana aloha velombeloniko eto dia antson'ny avy eo anampy izay eny fa mihiratra kely masony ka neny fananinona ianao Nary aza barina milalao fiainana za nga moa milalao fiainana fa ny fiainana mihitsy no milalao ahy zay way tena nikipindray maso marina aleo asaiko tonga ty ny vao nampyaka allo fa inona masepitsepitra be anao toy izany Rinary tena mila anao zao dia zao fa misy inona safotra ato neny dia tsy misy olo-kafa mba hanampy ahy ka sao dia tsy tindrenao hanampy azy ako fa ianao ve adala Rinivo olona tsy salama mila fitsaboana izy ka niza afaka manampy dia mila amin'izany fanampiany izany avokoa eny ary andraso ao avy any mailamalaka ianao fa mandeha fotoana ho avy re ahy aleo aloha velombelomiko ety any neny ka toko ny orony ilay alkoolasy aloha ty aloha fofondro neny io fa mihivika tena matsiaro teny neny ka io fa niratra amin'ny masony
Nanahoana ianao zay ro neny? Tsy maninona. Ary etsy ary ianao aloha bataiko etsy am-pandriny e. Aoko zao ihany fa mahakaina kely fotsiny. Manahoana ny malalako? Tsara ka. Nanahoana neny eo? Efa mihatsara izy io. Izy zandrinary a? Misy vahiny e. Ampandrosoy aty ary zany vahiny zany e. Mandrosony ianao e. Misaotra? Zay iseho ato. Nivo rery neny e. Nandreny tsy fahasalamanao tapoka teo izy dia tonga hitsidika anao. Sanga mila tsidihana. Ka tsy salama kosa ve ianao tsy ho tsidihana e? Tsy mila tsidihana aho a. Sao dia misy zavatra tokony alaminy. Fa inona ny tokony alamina amin'izany? Resaka ao amin'nivo re zandry neny a. Aleo aloha andeha mihitsy ka antsoka ianao ratriva rehefa avy miasa. Ka sao dia any am-piasana amin'ny resaka tsara e. Aleo rehefa netrano mihitsy aho ka. Eny ary e. Zay fa veloma tompoko. Ary toa tsy mamaly neny nefa ataon'ny olona velomana e. Veloma. Nzay eny nifo. Aleo raisina. Ary toa numéro tsy ao anaty répertoireko izy zany. Fahaizako ity. Aleo raisina ihany. Eny tompoko? Ay ve. Dia faly miarahaba sy resaka aminao indray zaniko. Miona mihitsy? Tsy maninona ka. Izay mahafaka anao dia mahafaka. Eny ary. Tena inoro. Maeveriko fa inivo. Re, iza indray koa ty? Ty zay vo inivo ka. Aleo aloha raisina. Allo? Ahoana reny teny fihetsika ny reninao reny? Azo mena tsiny re izy fefa antitra e. Betsaka ny olona antitra fantatro sitsako fa efa fihetsika iny natao hitako mihitsy tandreninao. Aza mitsara ambony ihany ianao rinivo a. Aza vao amiko azy reny fihetsika sy teny nataony tamiko reny. Ka zay angely nyteneniko taminao hoe sao dia misy tokony alaminy. Inona ny alamina? Ny fifandraisanao sy neny ka. Efa mazava tsy asiana fanampon-tsony reny hitako reny. Dia inona zany no atao andaminana ny korotany? Mila mandray fanapahan-kevitra ianao rinary a. Ka tsy efa fanapahan-kevitra ve ny anorom-piainam-baovao tsika? Fanapahan-kevitra entra ny tiako raisinao. Mihososo-kevitra ary ahy? Na za, na ny reninao. Enjana be kosa zany a. Ka tsy maintsy izay no izy. Ianao tsy foka ary ndreniko tsy azo oriana. Kanefa dia tsy maintsy misafidy ianao raha te hiaraka anorom-piainam-baovao amiko e. Azo lamina zany rinivo a. Tadidio fa ny fiainan-dreninao efa ifarana, fa ny fiainanao vao hanomboka, ka mahaiza mandinika tsara. Me fotoana andinena an'izany teninao zany ary ahy. Ianao no metraka ny fotoana fa tsy za mihitsy. Tsy mety zany rinivo a. Inona tsy mapety an'izany e? Raha hiteny hoe afaka rotaona ny valiny dia ahoana? Dia andrasako. Ho andronao ve ny rotaona? Androko foana e. Eny e, aleo tsy faritana fa sika nge mifanerasera ato am-piasana foana koa e. Ka ho lalaovinao indray aho zany. Satria nahoana moa e? Tsy ilaza fotoana nomezam-bali teny ianao fa ho lalaovinao eny hatrany a. Mba raha tsy tombana koa ianao zany a. Zany no dika ny teninao e. Tomban-dratsiny ianao e. Fantatro tsara nge ianao e. Raha izany dia efa tokony fantatro ny valiteniko raha fantatro tsara zaniko. Saingy ny vavanao no tiako ilaza azy mazava. Aleo ary rehefa olazaiko aminao tsy ela ny valiteniko e. Tsy ho ela roviana. Afa-kelonandro mety aminao? Dia manantena valiteny mazava zany amin'izay fotoan'izay a. Mety tsy haharitra herinandro akory aza nge fa mbola mihaona isan'andro any am-piasana sika e. Mbola mihaona any am-piasana tokoa tsika fa ny herinandronao ihany no fantatro e. Dia efa entitra be loatra koa ny ianao zany. Fa ianao ve mbola te hilalao e? Ary aza miakatra avy toy izany rehefa ianao koa.
ka ohatra mbola te hilalao ahy ihany ianao raha fandresako izany teninao zaniko. Aleo ary reo ajaina ny herinandro e. Tena mbola tsy miova mihitsy ne izany noroko izany. Nyresaka tsy mbola vita ka noroko ahoana moa e. Ka matoa ianao niantso hiresaka dia efa raikitra izany amiko ko. Aza maika tsy faingana ohatra ny dian'ondry rerinary Soa ary ny dinika e. Na tsy tokony zaza no hiresaka voalohany an'izao zavatra sao aminao dia ataoko ihany. Fa resaka inona moa izany? Voninkiaino any efa ianao? Matoa tonga amin'ny fanasana ho ahy dia voninkaina ianao azaiko. Namela afaka tato anatiko ireny teny sy fihetsika ao tany andafy ireny ka tsy mety afaka tato anatiko mihitsy. Mahafinaritra izany. Ka miala ny enina ihany alohany anapahako hevitra. Ka arosoa ary izany hevitra izany. Manoloana n'ireny fanirianao tany andafy ireny dia manaiky anao Ay. Manaiky anao indray asangy fiarahana matotra no tadiaviko aminao Zange efa mahatratra amin'izay fa ny fijerinao no mamitaka anao e. Ampiseho marika aza fa matotra anao e. Vonina norokianana vaovao miaraka aminao ary e. Raha izay fotsiny tsy ampy ahy. Fa mbola mpinahinana ihany koa. Atao ny tety andron-draharaha dia aroso eo amasondreninaoko. So dia maika be loatra kosa zandro noro. Fa hiaraka amiko matotra ianao sa mbola te hilalao fiainana e. Efa taona amin'ny famatorana ka tsisy monga aminao izany ka. Dia andao ary tanterahana izay nolazaiko zaiko. Io tanterahana tokoa izay sangy mila fotoana. Fotoana roviana indray. Amin'izay mamety azy ka. Sa kosa mbola misy vehivavy miaraka aminao any ambadika any dia halamindamina aloha ny fandaharam-potoana rehetra. Tsika. Ka inona ary no mbola mampisalasala anao? Ka hitanao ihany fa mbola biasa be ary noro. Fa ny asa sa no avy ny zava-dehibe aminao e. Tafiditra ao anatin'ny avy ny asa ka tsy azo atao tsirambina. Dia manapa-hevitra malaky ary ianao ahafahako misaina lalina. Ary tososotra ho azy izany noroko izany. Ary aza mikitikitika an-takolako aloha ka. Antsona le mahafinaritra mihitsy izy ity rehefa mitongotongo kely toy izao izay e. Za angety zazakely ka ho rebirebenao lava izao e. Eny ary alohan'ny rahantsika misaina izay fotoana mety dia andao aloha sika hamonjy trano fialana hitahita kely. Tsy mandeha an'izany Fa maninona kosa? Aleo atao anaty fiara ato ihany sady tokoa mba toerana mangingina sy milamina. Eny ary fantatro tokoa ny fitiavanao toerana ambanivohitra toy izao. Dia aleo ary eto izany sika no miresakako. Ie, dia roviana ihany izany sika no any amin'ireninao. Roviana reny mety. Dia inona nefa no resahana aminy? Ohatray, ampahafantarina azy fa izany vehivavy ampiakarinao vady ka inona indray e. Maika be no izany Fa inona no mbola tsy mahatodina anao amin'izany? Mila lamina ho amin'ny fotoana rehetra. Ka roviana ary ny ataony inona e? Ka za ve tsy mbola niseho tany aminareo akory dia ianao indray no miseho voalohany any amin'eny. Dia tongafa izany ianao miseho any aminay amin'ny sabotsika. Dia ny herininy miseho any aminareo. Nefa ohatrany tsy mety indray izany Fa inona ihany koa mety aminao e. Aleo tokoa ary aloha ianao aseho amin'eny dia aorian'izay aho vao miseho any aminareo e. Mbola mikajikajy zavatra ianao io Fa inona koa ny kajikajiko eto aminao ka? Misy zavatra tsy milama ao an-tsainao ao matoa ianao miovaova hevitra ohatr'izany. Mandamy fotoana amin'ny asako re aho. Asa efa fanao isan'andro io ve dia mbola nokana-potoana ivelan'ny ora fiasana ihany ny fandaminana azy Ka tsy maintsy izay no izy rehefa tompona andraikitrako. Dia aleo ary aloha misaraka aloha tsika ny androany fa tsoe ary efa tena tapa-kevitra ianao e. Ary aza atao ela ahafahako mieritreritra. Tezitra nga ianao? Tsy tezitra fa mba fandaminana ihany izany Eny ary. Dia ahoana re izany? Vonina nolona fiainam-baovao miaraka amiko ny noro. Dia ahoana ny atao? Inona ny atao? Noro say nivo. Amin'izay koa dia hoe
tsy miseho any amin'iny izy. Neny aloha tsy sarotiny. Fa nasitranana ny ratrapony tamin'ny fandavan'ny Brigitte tapoka koa ny firison'oro. Dia aleo zany miroso amin'izay. Atsahatra ohatrany ny Europianako. Dia ahoana indray nifinifo. Mandroso. Mahazo toerana ianao raha matonivo. Tsy apetraka tsony andra matota lefa nahatra an'ity taratasy ty aminao a. Mipetralona izany azy. Fa taratasy inona nefa ty? Taratasy fametrahako fialana atao amin'ity toeram-piasantiny. Ha? Fa dia maninona loatra ry nivo a? Zay fotsiny. Tsy mahazo mivoaka eto ianao raha tsy mazava ny anton'izao fametraha-pialana tapotapoko izao e. Azapahana anao farafarana fa maika. Misy dingana rana koa ange ny fialana amin'ny asa fa tsy ohatran'izao ataonao izao e. Ka tsy maintsy miala zao dia mizao amin'ity toeram-piasantiny a? Mety ezara aloha ianao tony dia mipetrahary tantarao amiko ny atsiprian'ny anton'izao e. Ay tiana ho fantatra? Tiako fantatra mihitsy ka. Raha ny momba ny asa aloha tsy misy olana. Dia inona zany ny antony ilanao ka? Atonga ilany tsara raha ny sofinao hiaino azy. Miaino ahy e? Ny herinandro ny andrasako ny valiteninao tsy nisy. Sady efireny koa ve mifietsika ny reninao amiko dia ho azoko antoka ny fiarahantsika. Azo lamina ho ara ineny. Anga vita an'izany ihany. Fa mbola misy inona kory nivo a? Mbola misy vehivavy miaraka aminao ihany ankoatra. Vehivavy izy? Ho tianao ataly eto Lazo hoe vehivavy izy? Tamin'ny sabotsy nareo nampiaraka. Tao anaty fiaranao dia tany ambanivohitra. Iza indray no nilazan'izany taminao? Tsy nisy nitantaran'izany fa masoko roa no nahita e. Dia mahagaga azy zany olona manao tadibilana aminao zany ka? Aza miezaka manamariteny ianao fa masoko any nahita. Ary misahany ianao andehanako fa maika herin'ny salova-tavanao Mijanona ray aloha miresaka tsara e. Mbay ho ahy ianao. Tena manana pisikilo matanjaka le nivoka. Lasako ianao mandeha fa efa tsy anjary zany. Aleo aloha hivoaka kely hisotro kafe any amin'ny bivety any analana an'izany vesa-tsainy zany. Tena asa sa zavatra hafa no manahira-tsainy? Tena asa ka. Lazao fa vonona mahaolana miaraka aminao ny ahy. Eny ka asako. Sady asa moa ny tsy asa e. Zay nge le izy. Sady asa ny tsy asa hoany. Petra aloha misakafo. Petraka tokoa aloha fa tena efa noana mihitsy zaniko. Dia mazoto homana ianao fa amile loka tena tianao no nataoko Misaotra ny neny mahatsiaro an'izany e. Fa inona ho aty mahalasa saina? Le vehivavy hovadiana ihany re? Iny ve? Raha iny kosa aloha dia aoka hijanona. Fa maninona kosa ry neny? Efa nampahafantariko ianao ny tantaraka tsy akasitrahako. Dia zay zany nanaovan'ny ny fihetsika hafahafa tamin'ny ianao safitra tapoka indray mandeha. Zany mihitsy. Aseho kaminy fa tsy mila azy Dia ho iza indray ary no volantonao e. Rehefa tsy mahita ianao dia aloha hitadiavako. Za ihany no mahafantatra ny olo tiako ka. Tandrema nefa fa raha vao tsy mifanaraka amiko dia tsy tiako Ka efa fantatro ny safidiny neny ka tsy hanaoko totoa ahy. Efa misy angahany? Ie. Ay, gasy sa fa za? Ary any aloha ny sakafo fa aza mametsa tsotro tahaka io ianao e. Faly ako. Dia isa ny anarany? Noro. Tsara tarehy sy tsara toetra ihany zany tovavy zany Ie. Sady efa mety hitan'ny neny ihany angamba izy ko. Tena tsy tsaroako zany Eto aty zo jereko fa tsy havita aminany azy eto ahy Neny koa zany dia efa maika azo todiny eriko. Raiso misotro dia tozo ny sakafo ry neny Jereo fa niaty fisasaka ny ianao zara fa mihetsika. Ka ohatrany tsy hatelina tsony arinary Dia honaonao ianao ko. Aleoko mahita an'izany ovinatoko zany fa tsy ahoako ny anoanana. Ka mbola misabotsiny izy vao afaka mankaty fa mbola miasa Ay, fa miasa amin'inona? Mpiasa mpanjakana ambony. Tsara kosa zany ko. Malakilaky iny sabotsy fa mankahita ovinatoko Ka sao dia anaovan'ny ny fihetsika hafahafa indray zanak'olona rehefa tonga eo Tsy adalange akorinary Iza mahita fa ineny njainjay ihany ko. Tsy ho ampitoviako amin'ny nivo mihitsy n'olona tsy mbola hitako azy Dia matoky ny neny zany
so mantsy hoe hoetiko eo izy nefa anaovan'ny mitoetra tsy zaka eo. Fantatro azy zay ataoko fa ianao koa. De amin'ny sapotsana izy hoetiko eo e. Ary ano amin'izay moa ny sakafonao e. Ataovy izay araikitra an'izany Rinary fa mandeha fotoana. Hiteo re zany, miankina amin'ny anjara zany. Nahita asa ianana dia niala tany amin'ilay Nary aza. Ny mahay koa tsy very mandeha dia atondray aloha izany amin'ny miasako. Fa asa koa zao izay iarahana miasa amin'ilay sahondra ato. Tena tsy afa-bela mihitsy koa angeza zany. Fa raha mbola mifandrafy aloha iny dia ataoko e. Mitovy kilasy zao ka tsy kosomaso amin'ny mihitsy aho. Ahoana ikiny ivo a? Arabaina aloha tonga sao ato aminay. Ahoana kia? Ay atondrainao ny miasa? Ie, voaingana angiany tafiditra tato e. Za fantatrao fa vao herinandro aho tonga tato. Ary aza mifampifahafa moa fa efa mifankalalana itsika e. Way, tena niofy ty. Mpiara-miasa koa moa veky dia ifampiafahafa. Ahoana aky? Ahoana izay? Anontany raha tsy madiso a. Anontany io e. Fa inona aloha ny antony Landry tary e? Dia aleo aky tsorina fa za mihitsy ny miala. Fa maninona aky? Mbola nilaza tia izy nefa mbola mampirafy tsy zakako dia aleoko ny alana hatramin'ny asa. Be sitrapo iny e. Ianao fotsiny lalovina ataony miandro tsy misy eo. Zany mihitsy akia. Avy alao aky izy hoany a. Fa zao koa iny natongavako alohandrehetra tao amin'ny-driato e. Mifona tamin'ireny fihetsiko rehetra tamin'ny-dry teo aloha reny aky iza fa netiny tsy fisainana moa tamin'ireny fotoan'ireny. Mamelandria akia sady tsisy tsiny koa fa mandalo ihany nge reny. Aleotsika roa mba ho piravavy fa tsy piravavy tsony a. Tsy hitako angeza tokony adiana lehilahy e. Samy manana ny anjarany rehetra ary matoa tsy raikitra dia tsy anjara izay. Misotra kia tena manam-pahendrena mihitsy ndry fa izany adaly e. Aza manadala tena ki fa tsy misy nateraka ho izany a. Marina tokoa aky za fa mba lasalasa koa nge vavako e. Na za koa ki aza misotra indrina indray ahora vavy manomboko izao a. Tsy ataoko ambany zavatra mihitsy izany. Nzay eny Rinary. Mandrosoa e. Zay andro neny. Ndry? Arezo noro? Tsy ho avy indray hono izy androany. Fa ahoana Rinary a? Tsy raikitra indray ngany ianareo? Raikitra ka. Ka aiza ry izy ty e? Tsy izany fa nisy vaoriana tapoko amin'ny fianakaviany dia lasa nanatrika an'izay ihany izy. Ka maninona ianao tsy niaraka tamin'ny tany? Mbola tsy fotoana andehanako amin'izany kosa aloha zao neny a. So dia tovovavy ratsiratsy toetra ary zany Rinary a. Ratsiratsy toetra hoana moa zany neny a. Mifankatia nareo kanefa tsy miaraka amin'ny toe-javatra tahaka izany. Mbola tsy fotoana hono zao a. Efa manana olo tiana avy izy miaraka amin'ny any dia najanona ianao. Aza mba misaindratsy tahaka an'izany aloha neny fa raiso amin'ny teniny izy a. Ka ny aty tsy tiako ny tovovavy tsy maro toetra ka. Maro toetra izy fa izay zany aloha ny hitany hoe metiko. Dia manaiky an'izany ve ianao? Fa inona moa tokony andavako n'izany ka? Mandehana mba tsy hikiloviana izy fa zao dia tsy misy akory izany fahoriana izany. Orineny a. Vo manomboka ve dia tsy fampatoky sahady? Ka sao fotam-behivavy eto ianao? Tsy hamitaka zany raha inoroka. Lazainao fa tsara tarehy nge izy e? Izy aloha tsara tarehy mihitsy e. Ny tovovavy tsara tarehy mantsy maro pitsiritra ka so iandro vasika eo anao ho lasa ny sasany ihany izy. Rehefa lasa ny sasany izy dia za koa tsy mitazonako. Ny lehilahy tsy boky herin-taona sady ny lehilahy koa tsy mba ratsy. Dia aleo za mihitsy ny hitady vady ho anao. Dia ho laviko avokoa izay vehivavy hoentiny neny eo raha izanoko. Ka ianao aza tsy mahita izay hovadinako. Inoro ano vadiko ka. Ary hitanao amin'izao fa neny mihitsy kainy tsy milamin-tsaina. Mikatsaka izay mahasoa anao Rinary a. Ka zanga tsy mba mahay mikasaka izay mahasoa. Ela loatra ianao e. Tsy ilaina koa angely maimaika lavy.
Na izany aza tena afaingano ronary efa ela amin'ny fotoana ny andrasako an'izay ho zafikeloko izay. Ho avy amin'ny fotoana ny zandry neny Roviana ihany anefa. Mandrasa ho Dia miandry ny sitraponao ety zany ko. Ny anjara ry neny no ndrasana fa tsy ny sitrapoko Tiny tena misy sakafo tsara. Ino ny sakafo tsara ato? Misy fika. Ka le izy ohatry ny mamimamy tsy azo azoko. Afara izay tianao raha tsy azo azonao ny sakafo tiako Fika tsy natratra teo mekitsika roko. Tena be olona izy tanatoandro mihitsy aloha ato Tsara kosa aloha ny avy ny sakafo Zay aloha dia mariny. Fa inona koa tia mataitra andrio Lenary ve kity miaraka amin'ny sipirika? Aizaka izany? Io akaikin'ny kesy io. Dia ho samihafa ve izany ny sakafo hoantsika ry nary Ka ampitovio amin'nao ary ny ahy. Dia hinana sakafo tsy azo azonao izany ianao? Ka inona nefa no afaranao ka? Akoho gasy frity. Tsy io ve akila sipana nampifandonina ary tamintsika indray mandeha ry? Mitsika io le volony lava be natadiavako azy. Marina izany. Le tsara velatio. Io izany no tena tiany fa tsika roa natao ny kirambao fotsiny ko. Oatra ny tantoko kiny mahita ny zareo ka. Dia mahazo manara fa le sakafo tena tianao ity Misaotra, dia mahazo tokoa ianao. Tsara mihitsy ka ny sakafo ankafizonao. Za anga mifidy ny dratsy. Marina aloha izany Fa hono Eno moa? Aleo amin'ny sabotsy izao no miresaka amin'ny fandaharam-potoanantsika rehetra miaraka amin'iny. Sady efa manky koa izy eo Dia alainao any aminay Marina kity mahasirafina mijery an'ilay izy. Ndry koa marary fo amin'ny fijerena azy io fa tsy ny sakafo no haniny. Marikiriko ary izy ka fa mitaka. Tsy anjara kina to tsiraikitra fa avelao ny azy ho azy Tena andehanako iny dia felahako ny tamainy. Anala-parabatana ve ndry Ka tiako farina aminy adezerako Sy mipetraho andry ny sakafo haniny. Dia ireo angery izy. Ndry koa Tsikitsiky be tsara vela tsy mahatsirafina. ny sakafo no hanina fa ndry koa Andao ny vo andika. Andao fa tsy mahajery andreo eto sakafo tsy mbola lany koa ve kity ilazana sahady Andao aky monjy restaurant. Any miantoka ny landritra andao ka. ndao azoko. Zay ry ny fikasanay Tena mitsodrana anareo amin'ny foko sy fanahiko Tanteraha somatsara tsy misy tomika ny raharaha rehetra dia arahan-tsazalaza zavavy ho ambiny zava-manasatra. Tsy sorika aminao ngeronoro fa efa ela mihitsy ny naniry io zanako io hanambady Ka mandeha amin'ny fotoana ny anginy zavatra rehetra ry neny. Tonga izao ny fotoana. Dia izao ny fandaharan'Andriamanitra. Dia malakilaky fa makita izy zafikely ho tonga amin'ny fotoana niaraka ny tenin'oro ihany izany ry neny ka tsy androko le fotoanako. Ny tsy nanodinan'ny akonge hono ny tsy nahandrasan'ny andro somay Ary zampitovianao amin'ny akory anako. Nareo mianaka koa dia samy mahay miteny ery Ka io vadinao io no miteniteny foanako. mba ho ampitenenana indry neny fa aza raisina pora tsy sitraka ao Dia andraso eo aloha ikarakara sakafo kely iarahantsika ho maneto Ary aza dia misahirana koa ry neny Tsy misahirana mihitsy ka. Fa inona izany sakafo karakaraineny izany? Tsy haiko fa za koa zakaka mandre azo miteny izany ko. Dia mba ataony surprise amintsika izany ko. Izany tokoa angamako. Zay ihany ange dia vita Andray ry neny, tena nisahirana mihitsy ianao. Zavatra kely efa atao ihany reo re. Gâteau be izao ve dia hoe kely? Mba ho mariky ny hafaliako koa dia aleo sika telo mianaka mba miara mikorana eto re. Tena faranako hatreto ny rioriom-piainako ka hiatrika ny hoaviko matotra amin'izay Fa iny ty tsy mampiteny ny zanako lahy. Dia variana amin'ity abeana gâteau tiako ohatrinona izao ny fidianany neniny io?
aza manontany izay vidiny ihany fa ano aloha fa efa eto anyloantsika amin'ny mofo mamy. Te mangasitraka anao roneny fa tena zava-dehibe tokoa izao mofo mamy arosinao izao a. Mazoto homana daholo ary tsasa gato an'eny izany a. Ataovy re anako dia tongava malaky ny andro malaza raka izy fa makita taiza zafikely a. Natolotry ny radio Madagasikara ho anao nandritra iny herinandro iny. Rio nosoratany Eric Ravalso. Ireo namelona ny tantara ny Ony, Daniela, Louise, Saint-Louis Niaraka tamin'ny Gaston Panatotosa Gaston Randriamanalina.